Taramanitra tokoa ny andro tsy nanadino ireo zokiolona eo anivon'ny commune ny mpiandraikitra ny commune Ambohimangakely ary dia nanolotra azy ireo ny tsara nanolotra azy ireo ny mamy ihany koa ao anatin'izao asaramanitra izao afaliana ny andretobeanitra ireto na voaray izany fanomezana izany. Efa fanao ny any anivon'ny commune Ambohimangakely isan-taona ny mizara fanomezana ho an'ireo be antitra indrindra amin'izao akatoky ny fetim-pirenena izao. Nisy arak'izany ny fanomezana izay natolotra ho an'ireo be antitra miisa 500 sy 500 izay karazana vatsy hoentin'izy ireo miatrika indrindra izao fety izao. Ny antony anaovana izao etika izao dia fahatsiarovana an'ireo be antitra sahirana tsisy mpiazana eto anivon'ny commune ka amin'izao fankalazana ny fahaefatra 20 taona ny nahazoantsika ny fahaleovantena dia mba tsy tiana ela hendro any zareo fa mba falifaly hoe 26 zay ny andro mba misakafo satria misy tena tsy afa-manotra mihitsy zareo ka dia apalahelo raha ohatra hoe sady be antitra nefa fetim-pirenena ny tsy hanana sakafo dia niezaka ny commune nareka hoe ao anatin'ny atao hoe fahasahiranana ary dia niezaka nanome vary ray kilo sy tapany sy sardine ray zany mba ho sakafony zareo rapitsy. Ankoatra ny fanomezana izay nataon'ny commune Androany moa dia isan'ny tanjon'ny commune ihany koa ato ho an'ny vinanasa fampandrosoana ny tanàna ny fanitarana ny efitrano ho an'ny sekolim-panjakana eo anivon'ny commune ary koa fanokafana CEG iray eo amin'ny fokontany Kianja sy ny manodidina entina hanabeazana ireo ankizy mila izany amin'ireo fokontany ireo. Ankoatr'izay dia isy ihany koa ny fampidirana rano fisotro madio ho an'ireo faritra tsy mbola manana izany ao Ambohimangakely.